Mamerina ny fiarahavanantsika ny amasatraka ny soasy atya ampianarina larana fito amby roapolo ndray raha antsika ny amin'ny teny tia amin'izao fotoana izao. Ina mihitsy ny lavana ty didifolo ty tany mambatsika hoe natao hitondrana ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana, zay aloha ny voalohany, ary natao iarovana ny zanak'Israely tsy hifangaro amin'ny olona satria ho avy ao ny mpamonjy. Ka raha ho avy ny mpamonjy dia tokony tsy hifangaro amin'ny olona tena manao ratsy satria ho avy ny mpamonjy zany. Diaosoa zay mpamonjy zay. Zay ihany ny lavana anio, tsy misy akoatran'izay mihitsy. Ka rehefa tonga ny mpamonjy dia tsisy lavana anio intsony, tonga le nendrasana zany. Zany hoe nomeny izy io mandra-pahatonga n'ilay mpamonjy, ilay mpanafitra zany hitondra le fanekena vaovao. Ka mandra-pahatongany satria ny zanak'Israely le miaraka amin'le Egyptiana ary araka ifandray amin'ny olona atompo-tany zay tena miara-miasa amin'ny devoly, dia mba iarovana an'izay satria hivoaka amin'le zanak'Israely ilay mpamonjy dia arovana ny zanak'Israely mba ho tsara. Tsy havita ho tsara mihitsy ny didy fosy lana Mose tsy mahavita. Zay ny lalàna tsy mahatanteraka na inona n'inona, tsy mahavita n'inona fa mba sitrany ay zany, zay mihitsy le azo tena sitrany ay mba voaro izy, fa tsy tena maro zany satria mpanota daholo zay mbola mipetraka ao, ary tena mpanota mihitsy zay mipetraka ao, tsisy afaka mifahotana zany. Zay na tonga ny saotra masina hoe raha vao tonga ny didy dia velona ny ota. Zay ka tsika moa tsy de hiditra am'izay fa ny fanotenantsika mantsy hoe inona ny tena lavana ty didifolo ty dia natokana ho an'ny zanak'Israely izy io, ho an'ny zanak'Israely ihany. Zay ho hitondra azy amin'ny tany Kanana. Zay aloha vakitsika aloha zany hoe voalohany natokana ho an'ny zanak'Israely irery ihany izy io, araka ny voalaza ny soratra masina atao amin'ny bokin'ny Exodosy toko faha 5 andin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy hoe natokana ho an'ny zanak'Israely izy io aza ihany. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra, Exodosy 19 ka hatramin'ny 5, dia niantso azy avy ao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Précis le anomezana le teny, ny antony hivoaka ao le mpamonjy dia mba arovana izy sitrany ay mba ho voaroaro noho ny amin'izay adalàna be dia be ataony hafa firenena. Zany ny planina an'io Andriamanitra io raha tsy hainareo. Io jerevantsika inge ny teny. Ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptiana sy izay nitondrako anareo tamin'ny latriny voromahery ary nampakanesako anareo aty amiko. Ho ankehitriny raha mihaino feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko zany, io le didy fosy lana Mose, dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firena rehetra nareo fa hay ny tany rehetra. Ilay teny zany eto dia hoe tandremo le didy folo tandremo ty dia ny zanak'Israely rery ihany no nomena an'io. Zay tsisy idirany hafa firenena. Zay no mahatonga ny hoe précis le izy satria maninona hivoaka ao le zanak'Andriamanitra. Dia nomena an'ity mba hahafahany mandeha ny an-dalana, mba hahafahany sy Andriamanitra tafaraka, ary mba hahafahany izy tsy hifangaro amin'ny hafa firenena satria mpanao ratsy ireo dia mba hivoahan'ny mpamonjy rehefa avy eo ka rehefa tonga ny mpamonjy dia zay ny tanjona. Zay le hoe mandra-pahatonga n'ilay mpamonjy anazy dia mpamonjy an'izao tontolo izao. Daholo jerevantsika kely ny tenin'Andriamanitra mikasika ny amin'izay hoe natokana ho an'ny zanak'Israely hitondrasana azy ao amin'ny tany Kanana. Deutéronomie toko 4:1 jereo ny tenin'Andriamanitra ty. Natao inona ty didy folo sy lana Mose ty? Ary ankehitriny ary Israely, Deutéronomie 4:1, mihaino ny didy sy ny fitsipy izay ampianariko anareo mba ho arahanareo, ty ny antony nanomezana azy, mba ho velona ianareo ka hiditra sy handova ny tany zay omeny avy Andriamanitra nydrazonareo anareo. Zay ihany mazava be ny définition, mba ho tafiditra any amin'ny lova zay omeny dada Iavà, zany hoe velona eny an-dalana ary ho tafiditra amin'ny tany Kanana. Tsy misy laminasa makany amin'ny lanitry io na andray azy hoe raha mitandrina ny nareo dia ho tonga any amin'ny lanitry, tsy misy azy zany io teny io. Fa ny objectif dia ho tonga amin'ny tany Kanana dia mba ho velona amin'izany zay matandrina azy zany, fa saingy tsisy matandrina aloha ny tena marina zareo.
zay vo miara zava-doza fa raha vo velona ny didy de velona ny io tozy ny tenin'Andriamanitra. Ena tonga n'Andriamanitra miteny hoe fanompona mitondra fahafatesana, zany daholo na tonga an'io. Mifanompona mitondra fahafatesana nefa ny devolo ny fahafatesana, zava-doza ke zany izy. Any le didy folo zany lasa zava-doza ny hafaran'izy fa raha tany amin'ny voalohany izy tsara fa saingy nivadika ny olona de lasa tsy mety tsomina izy. Zay lasa ratsy ny fiafarany. Fa zay ny objectif natokana ho any zanak'Israely, tsy azo anampiana tsy azo anesoa, zay teny zay. Ary mahatonga ny olona hiditra sy andovan'ny tany Kanana, io Israely am'zao tsika miteny zao. Ka le olona ho any amin'ny tany Kanana no nomena an'io fa tsy ianao. Anao fa diso adresy be zay mitandrina an'io. Satria ao amin'ny tany Kanana ny voan'le mpamonjy de arovana azy zareo. Zay natonga n'Andriamanitra miteny hoe aza mifanambady amin'ny hafa firenena fa roay mihitsy ny reny. Roay reny. Zao ngiavaka antsika zay teny zay. Fa raha zany de mandoa anareo ny tany raha mbola manao an'izany adalany zany nareo. Vaketsika ny Deutéronome 7 vaketsika amin'arany Joshua ny 1 sy ny 2. Deutéronome 7 tany amin'ny voalohany vaketsika voalohany amin'arany Joshua. Rehefa entiny avahandriamanitra ao ianao ka tafiditra any amin'ny tany zay fidiranao olovany, io zany hoe tonga any amin'ny toerana araka ny voalaza teo iny ka firenena maro no voarokany hiala eo anoloananao. De ny Etita sy ny Gasita sy ny Amorita, ary ny Kananita sy ny Perizita sy ny Vita, ary ny Jebosita, dia firenena 7 zay lehibe sy mahery ianao. 2. Rehefa voatolo tsy avahandriamanitra eo anoloanao ireny ka resinao dia ary ingany mihitsy izy aza manao fanekena aminy na mamindra fo aminy. Nareo hoe tsy mahazo mifandray amin'ny hafa firenena mihitsy nareo. Zay zany ny antony nanomezana an'io didy fosy lanamoseo. Zay ny hoe mba iarovana ny zanak'Israely tsy hifandray amin'ny hafa firenena fa ary ingany mihitsy indreo. Zay nanomezana anazy. Satria maninona ho avy le mpamonjy. Ka le mpamonjy moa avy any amin'ny lanitra efa nampianarina antsika zany, masina be iny. Ka raha mifangaro amin'ny hafa firenena tsy zanak'Israely ho fandrika sy loza ho anazy io ale zanak'Andriamanitra zany lasa tsy tafapetraka ny fidinany makety. Tsy ety satria kola mpanota vilona daholo ve de aiza hoe le mpanota tena hoe tena tsisy azo raisina tsony. Lasa ho mpanompo sampo, mpijangajanga, mpanao diratsy de tsy mety ny fahatongavany eo so amin'ny olo ohatran'izay. Zay natonga naleny teny hoe mba sitrany ahay mba voary le olona. Satria hitantsika tsara fa mandraka androany ny mpitandrana didy folo de mpanota daholo ary tena mpanao ratsy daholo raha tsika mihetsy zany. Rena ingeny teny an'izany hoe mpanota daholo nareo. Ary tena marina zany fa rehefa tonga ny didy ozy ny tenin'ny apôstôly Paoly de velona ny olo mampanota io. Zay ny volana saotra masy hoe raha vao tonga didy folo io de velona ny ota anatinao na tsy tianao. Ka lalàna zany tsy azonao hidirana intsony ny hoe manao sy manao fa efa navoaka an'izany. Fa io moa avelantsika ny foana fa tsy mbola ny amin'izay ny androany fa inona ny antony nanomezana le didy folo de zay le izy hoe mba tonga ny zanak'Israely andringana ny hafa firenena. Ary tsy hanao fifanekena amin'ny hafa firenena, zay ny nanomezana le didy folo hoe mandroaka ny hafa firenena io. Mbola toy antsika hoe tsy avely hifangaro amin'ny hafa firenena mihitsy ny zanak'Israely. Exodose 34. Exodose 34 izy moa zany 34. Manomboka amin'ny 11 ny vakentsika. Zay. Exodose 34:11. Tandremo zay andidiko anao an'io. Indro efa horoako hiala eo anatrenao ny Amorita sy ny Kananita sy ny sy ny Etita sy ny Perizita ary ny Vita sy ny Jebosita. 2:12 hoe horoako daholo hoe fiaina hafa reo koa mitandremo fandrao anao fanekena amponina eo amin'ny tany ianao zay alehanao fa ho fandrika eo voanao zany. Lay didy folo zany de tena nametraka mihitsy hoe aza mifandray amin'ny hafa firenena nareo satria mpanao ratsy le hafa firenena. Zay le izay mandra-pahatonga ny Joshua zay mandrary fanjika eo voanao zany. Fa raha vao ny altarany torotoroy ny tsangambato sampony ary jinjao ny aserahany fa tsy enkoky eo anatreny zay andriamanikafy ianao fa iava de sary-piaro ny anarany satria andriamanitra sary-piaro izy. Zay le izy fa 5:10
fa andrao ianao dia anao fanekenina ampony eo amin'ny tany ka hijangajangana araka ny andriamaniny sy hamono zavatra atao fanatitra ho an'ny andriamanina izy ary dia saina ianao ka hinana am'izany fanatitra zany. Are tena tsy azo atao mihitsy ny fandray amin'ny efa-firenena satria hananao foana reo ry zanak'Israely ka izay ny antony nanomezana ny didy fosy lana Mosea tsy ahatonga ny zanak'Israely hifangaro amin'ireo hafa-firenena zay mpanotampanao ratsy ireo. De nomena le didy folo izy mba tsy hatonga azy hijangajanga anao fanompotsampy sy ny maro samihafa noho ny adalany jentilisa rehetrarehetra io zany a zay ny antony nanomezana anazy mba ho tonga azy eo amin'ny tany kanana fa raha zany de tsy tonga amin'ny tany kanana zareo de manjary tsy mivoaka le mpamonjy raha tsy tonga ao zareo kanefa tsy mitsy tonga amin'ny tany kanana izy mba hivoan'le mpamonjy ao le mpamonjy vo hivoaka zany de mbola namafisin'Andriamanitra zany teny zany amin'ny boky Levitikos 20 hoe tena horoahako hiala amin'ity tany ity nareo raha vo tsy tandremanareo iteny io ary aza manao ny fanao ny hafa-firenena. Tena tsindriana foana hoe tsy mahazo manao ny fanao ny hafa-firenena zay le izay zay ngeny mahatonga ny hoe tena voaroaka mihitsy ny zanak'Israely ny hafa-firenena raha vo hididy folo io ny resany zay le hoe natokana ho an'ny jiosy io a mba hitandreman'ny lalakaleny satria be fahavalo izy eny a be mpanao ratsy de nomena azy ny didy folo sy lana Mosea hitondra azy ho any amin'ny tany kanana de mazava be zany fa rehefa tonga ao tany kanana izy de tokony miala am'izay ngeny izy rehefa tonga iziko fa nytandremany mandra mpatonga an'le mpamonjy zay ho teraka zay ny marina kosa an'izay vaketsika indray raha ny tenin'Andriamanitra araka ny bokin'ny Levitikos 20 a hoe tandremo aso tsy mitandrina tsy mitandrina an'io nareo fa ho ataoko mandoa anareo ny tany a kanjo moa le zanak'Israely tsy nitandrina de tena nandoana azy ny tany a voaroaka atao amin'ny tany kanana zareo. Andao ary vaketsika am'izay ty noka andiny 20 Levitikos 20:22 ary tandremo ny didiko sy ny fitsipiko rehetra ka raha izy mba tsy andoanareo ny tany zay tondrako anareo honenanareo ane mba tsy hatonga an'io tany io mandoanareo zany hoe mandroka anareo izy dikan'izany io tany io arao ny teniko rehetrarehetra fa raha vao zany de voaroaka nareo kanjo moa zareo tsy nitandrina de voaroaka zany hoe tsy mety tsy olengeny e ny Israeliana raha ve fa niala tamin'iny fa voaroaka tamin'iny anao mbola hitsofoko ao ndray mitady voaroaka ndray nga ena eke le malagasy ke tsy mandinika mihitsy ny na le frantsay sy ny anglisy sy ny rehetrarehetra hoe le nitandrina anio aza voaroaka ny tena marina ianao zany hoe mitady voaroaka anay zaranao zay anao tsy tany Israela no mipetraka de mba tsy voaroaka anao ty Madagasikara ty ianao ndray mbola hitsofoko hitandrina didy folo fa ianao ve tena misy tsy mety zany hoe tena misy tsy mety ngena raha manao zany sady tsy natao anao a za ohatra efa nahavoaroaka olona mbola ho tandremanao ndray tsy le oetra de mitady système mafandray hoe tsy mety fa mamono ty zavatra ty ny Israeliana zay nahita an'Andriamanitra raha mbola nivadika tamin'io ihany ianao zay tsy nahita ndray hoe ty milaza fa mavita mitandrina anio hoe mbola asaotian'Andriamanitra am'ty aza de miteniteny foana e tsy natokanao anao nge io e andika lalàna ve enao a zay nge le hoe ianao ve de tena andika lalàna mihitsy ny e fa ny natao inona ny didy folo a nomena ny zanak'Israely a mba tonga tsy fangaro amin'ny hafa-firenena ary mandroaka anao ny dikan'izany zany ny profa zatra tsy natao anao io zavatra mandroaka anao ve nitsy fo anao ry malagasy a ry frantsay a ry amerikana ry anglisy ry sinoa zavatra mandroaka anao ve no tandremanao ry indianina sy ry indonezianina sy tsy fantatrintsony e ry zareo argentine ny brezilianina ny sénégalais mba adinio tsara le teny zavatra mandroaka anao zany a azy idirana atriny lalàna de mandroaka hafa-firenena ke anao ve hitsofoko ao zany tsy lozika mihitsy ngena izy zay le hoe natao an'izy le didy folo inona ny antony nanomezana an'io a natao any zareo Israeliana io a mba tsy hifangarona ny malagasy sy ny frantsay sy ny anglisy sy ny sinoa sy ny arabo sy ny vietnamianina sy ny australianina sy tsy haiko tsony e tsy natao hifangarona aminareo olombelona hafa-firenena io fa zareo samy zareo ihany ka aza miditra am'izany de toizatsika ary 20 ary aza manaraka ny fanao ny firenena zay faroahako eo alohanareo fa nanao zany rehetrarehetra zany izy ka de alako satria alan'Andriamanitra mihitsy zany le hafa-firenena raha nisy malagasy zany teo de alany ko ianao ka zany ve ny andeha hidiranao ry malagasy raha nisy frantsay zao teo de alany ko ianao izany ve ny hidiranao ry frantsay raha misy anglisy zao teo de alany ko ianao izany ve ny hidiranao ry anglisy aza miditra am'izany fa midibingo ianao raha miditra am'izany zay le hoe fa inona mihitsy lavina le didy folo e hitondrana ny zanak'Israely a
miala avy any Egypta ho any amin'ny tany Kanana, miala avy eo amin'ny tendrombohitra Sinay ho any amin'ny tany Kanana. Zay no nanomezana ny didy fosy lana Mose, ary tsy misy ankoatran'izay mihitsy. Ary roana daholo ny hafa firenena raha vao resahana io hoe miala ny hafa firenena. Tsy mety miaraka amin'ny hafa firenena izy, ka ny antony noho ny amin'ny ara-tsy ny hafa firenena dia miaro dada Iava hoe ho lasa ratsy reto nefa hivoaka ny mpamonjy satria ny mpamonjy dia hivoaka amin'ny taranaka araka ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny taranaka ao no hitahiko ny firenena rehetra. Amin'ny jevantsika ten'izay any amin'ny boky ny Genesis any angamba izy ireo sy diso hoe aiza moa izy efa tena simba tanteraka mihitsy tena lefa aiza moa misy an'izy hoe amin'ny taranaka ao no hitahina ny fiaina rehetra ambony tany. Genesis 17 angamba izy iny fa hitanareo ve ndraikisy ohatsy rehefatsika ary ato misy anakaiky ako ato ndreo jevana misy koa anankiray ato hoe amin'ny taranaka ao no hitahina ny fiaina rehetra. Genesis 22:18 zay Genesis 22:18 ary amin'ny taranaka ao no hitahina ny fiaina rehetra satria ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao. Genesis 22:18 zay aovaketsika am'izay ry Genesis 22:18 hivoaka ny lalan'ny Abrahama ny fitahina ho an'ny firenena rehetra. Genesis 22:18 voilà zay aovaketsika am'izay izy ary amin'ny taranaka ao no hitahina ny firenena rehetra satria ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao. Zay le voalaza zay. Ka eo zany tsika dia mahita mazava-be sy mahitsy tsara mihitsy ny hoe ny soratra masina dia tena miteny mihitsy ny fa hivoaka amin'ny taranak'Israely ny fitahina. Zay zany ny antony nanomezana ny didy fosy lana Mose narovana zany ny taranak'i Abrahama mba hivoahan'ity fitahina ho an'ny firenena rehetra ty. Ka tsy iza le fitahina ho an'ny firenena rehetra fa le mpamonjy. Ary nanambara an'ilay mpamonjy daholo am'izay ny mpaminany Israelana rehetrarehetra zay nipetraka atao anaty ndrafitra didy folo io. Ary faramoa dia tonga am'izay Yahosoa. Ary rehefa tonga am'izay Yahosoa dia namoaka fanambarana Yahosoa tamin'ny lalan'ny fanahy masina nampiasainy tamin'ny apôstôly Paoly zay nividiny fa ny lalàna dia didy folo zany dia mpitaizantsika mandra-pahatonga atao amin'ny Yahosoa. Fa rehefa tonga am'izay Yahosoa dia tsy mila niny mpitaiza ntsony tsika fa aleo iny andehany fa tsy mety amintsika ntsony iny. Fa rehefa tonga ny tena tomponanaka dia mitaiza am'izay le tomponanaka ny zanany ka tsy iza le tomponanaka fa Yahosoa. Dia aleotsika taizainy Yahosoa am'izay fa tsy taizainy didy folo ntsony. Galatiana 4:7 vaketsy ary zay ny maranako anazy hoe tsisy lavana nintsony sady tsy natao atsika hafa firenena, tsy natao ho tandremanao amin'ny hafa firenena fa natokanao Israely rery ihany. Zay hoe ho tandremanao Israely rery ihany ny lavana anazy. Loko avetsika zay teny zay hoe ao Israely rery ihany no hitandremana an'io. Zay izany daholo ny lavana anazy hoe ho an'ny Israely rery ihany mba hahatonga le mpamonjy hivoaka avy ao zany. Hoe mba tsy fangarongaro mihitsy ny Israely ty mandra-pivoaka ny Yahosoa dia arovana izy amin'ny didy fosy lana Mose. Ka rehefa mipotsaka avy any kosa ny Yahosoa atao mipotsika satria nivoaka avy ao izy. Tonga Yahosoa zany avy any dia tsy ilana intsony ry zavatra teo alohan'ny taiza ry fa Yahosoa am'izay no mitaiza ny ankonany fa manana fahefana mihitsy izy hitaiza ny ankonany. Zany natao hoe Yahosoa le mahavita ny zavatra rehetra le tena le manjakely. Manjakely hoa Yahosoa fa navita n'izany sara zany. Tsy haikinao raha mety manjakely izy. Manjakely izy tena zany bogosy ten'izany Yahosoa zany navita zavatra tsara izy. Donc vaketsika le hoe ina moa ny teneniko teo hoe natokana ho an'ny ao amin'ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana. Deutéronome 6:1 io didy fosy lana Mose any amin'ny tany Kanana ihany ny lavana an'io. Deutéronome 6:1 tsy azo entina aty Madagasikara na Frantsa na Angleterre na Amerika na La Réunion na tsy haiko fa ao Israely rery ihany. Ary zao ny lalàna dia nididy tsifitsipika zay naseny avy Andriamanitra reo ampianarina anareo. Ty zany didy tsifitsipika ty dia ampianarina hozy dada Iava aiza ary hoarahana aiza ao amin'ny tany zay alenareo holovana. Ao amin'ny tany Kanana ny lovan'ny zanak'Israely. Zany hoe ao a Israely rery ihany iny azo tandremana fa tsy azo tandremana any Amerika mihitsy
na ny Chine, na ny Inde, na ny Indonésie, non, na ny Brezila, na ny Argentina, tsy mahazo. Atsy azo vitana ty amin'ny faritsy Afrika, tsy mahazo. Ao Israely rery any, raha vao nitandrina an'io zany hoe de mpanoty anao ary mpanao ratsy a, zava-doza fa mitsipy any amin'ny elo zany. De ny farany azy zany Deutéronome 12, le mba alefatsika sao de mba malahelo kely le toko sy andiny za tsy mba nitenenina, de tenentsika izy. Zay ady zany tsy mba miangatra mihitsy zany ohatra ny amin'ny teny ara de tsisy angarana mihitsy mena daholo ny sazatsika rehetra. Deutéronome 12. Izao ny diny sy ny fitsipika zay ho tandremanareo arahana any amin'ny tany ziomeny avy Andriamanitra ndrazanareo anao a olovanao. Amin'ny andro rehetra iainanao eto ambonin'ny tany, averiko tsara. Izao ny diny sy ny fitsipika zay ho tandremanareo, tandremana, ary arahanareo, aiza olona izy no tandremana sy arahana, any amin'ny tany ziomeny avy Andriamanitra ndrazanareo anareo olovany. Ka tsy aty Madagasikara na ny Fransa na ny Angleterre zany fa any Israel. Hitanao fa diso adresy daholo nareo zay nitandrana an'io. Tsy mety mihitsy ny izy. Hors sujet tanteraka. Miala tao ny dikazay fa tena ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay satria mandika lalàna ingena. Zahatra tsy natokana ho anao nitsofotsofo inona ary ty? Tsy manao zany. Fa zay ny mihinanao ihany nao kipetsahanao de zay ho tandremanao de zay ny mihinanao Yahoshua no mihinantsika eto. Fanekena ho an'ny olona rehetra ozy ny soratra masina izy. Nao ary, rehefa mazava zany fa tena tsy natokana ho any hafa firenena natao any Israely rery ihany de mbola ilaina ary ve le dity folo zao. Satria natao hitaizany zanak'Israely io zany. Natao hiarovana ny zanak'Israely io fa tsy natao hiarovana ny hafa firenena. De mbola ilaina ve le dity folo zao a? Nanamarina an'izay indray le mpaminany lehibe. Yahoshua no anarany, zay tsy azo lavina mihitsy ny Andriamanitra azy. Ary tsy maintsy ekena ny tenin'ny mpaminany efa nampianarina antsika tany aloha zany. Noho ny tenin'ny mpaminany tsy maintsy ekena de manao zao fanambarana zao ilay Yahoshua zay nanome ny fanahy masina ny mpianatra zay avy any amin'ny fanahy masina, de nanome fanambarana Yahoshua ny apôstôly Paul na hoe Salara Saoly ozy ny reo jiosy, le mba mitomany jiosy be mihitsy fa Salara Paola zany amin'ny lafiny anakaiky indray, na hoe ny apôstôly Paola, ny apôstôly Paul araka an'izay filazonareo anazy de zao zao ny nambaran'izany apôstôly Paul mahafinaritra kely zany koa. De zao ny teneniny de hoe ina foana zao manjakely teneny ambassadeur ka manjakely zay miaraka amin'ny Yahoshua tsy hoe kony hoe manjakely amin'ny tareny iny fa manjakely ny ao anatiny de ny fanahy. Ay zany izy tena tsara mahafinaritra be mihitsy. Tsy haiko ny le teknisian reto mamanja ny azy namoana fa raha ny elo manjany inay ay tsy tanely safadiny Galatiana toko fahatelo andininy fahatelo amby roapolo ny vakitsika aloha zany. Galatiana toko fahatelo amby roapolo andininy fahatelo amby roapolo hatrany de namoaka an'ity fehezanteny ity ny apôstôly Paul homaky ny zava-drehetra soa indrindra amin'ny Yahoshua. De noho am'izay nge fa fony tsy mbola tonga ny finoana, lay finoana de Yahoshua. De le minoa ny Yahoshua de onjenao sy ny ankonanao. Yahoshua le inona zany. Nge afaka tsiretely zay fa tsy hoe minoa ny dity folo, tsisy olanao azany koa soratra ve ny inona fa minoa ny Yahoshua ny voalaza. Asan'ny apôstôly sesy angamba izy izy diso hoe jevakely ato aloha sao de miteny zahatra tsy mety tsatrika. Asan'ny apôstôly toko faha 12 asan'ny apôstôly 30 16-30 zay mihitsy. Asan'ny apôstôly 16-30 fa kitsika ngety ho iza le finoana. De leo ny apôstôly resatsika ty izy ny mpianatra Yahoshua le manana ny fanahy masina le niaraka tam'le manana ny fanan'Andriamanitra ary mpaminany lehibe eo ambavany mihitsy ny tenin'Andriamanitra ary namoaka didy sifitsipika izy ahoana ny teneniny. De zao ny teneniny hoe le inona zany de mazava be asan'ny apôstôly 16-30 ny inona de Yahoshua la inona zay. Asan'ny apôstôly 16-30 asan'ny apôstôly 16-30 ka hatramin'ny 31 30 de 31
Ary rehefa nentiny voaka izy ro lahy de hoy izy tompoko inona no mety ataoko mba vonjenao iny mba iloko mba ohatran'ity olo ity hoe inona reno ataoko ny ambassadeur sasy mba vonjena zay ozoko hoe aokanao bogosy manatona ny ahosoany tekan'izay bogosy miaraka amin'ny ahosoa bogosy be ny fananao tsy mahay manota intsony fa zany nato hoe bogosy zany ary belle fille koa no rehefa avy eo dao ary de hoy izy ro lahy tamin'ny minoa ny ahosoa tompo a de ho vonjeny ianao sy ny ankonanao lay inona zany de lay zanak'andriamanitra atsona misy ny anarany hoe Yahosoa zay lay hoe mentso ny anarany ho an'izay teo vonjena rehetra zany de mentso ny anarany Yahosoa am'izay anao fa tsy maintsy didi folo ianao asan'ny apôstoly toko faharoapolo asan'ny apôstoly ndray mbola afakitsika ndray asan'ny apôstoly 22 fa tsy hoe mentso didi folo ianao aza manao an'izany fa tena tsy mety asan'ny apôstoly 22 aza mamitapitaka olona tsony efa tsy mety satria fa mazava-be ny fampianarana sy ny teny dia miantso am'izay tsika ny famarinana vo tonga amitsika de Yahosoa ary ankehitriny inona ny mampijanona anao nareo zany zao metraka apetrako aminareo zany teny zany ho an'ny zao tontolo zao hoe inona ny mampijanona anao zay mahita sy mijerana io mitsangana de mentso ny anarany aoka anao hitsangana de mentso ny anarany rehefa teo vonjenao zany de mitsanga anao ny sady miantso mitsangana de tsy mijana sur place fa makaty amin'ny fiangonan'ny Yahosoa zay ho anareo ny ampetan-dranomasina kosany de miantso mandefa message ho an'izay te andefa ary mandefa asa mihitsy ny teny izy fa maty ao ntenao any amin'ny elo any afaranao tenao ve tena manirino any amin'ny elo mihitsy ny mato mivavaka ny olona mitady any Andriamanitra fa tsy plaisirana apaozy fa lazaiko anao fa tena ho sahiranao raha maty tsy mavonjy anao nge ny fanananao ary ohatra anao milaza fa tsy matahotra ny nina aza makany amin'ny dokotera rehefa marary fa mato makany amin'ny dokotera de mbola kely iana sy tena oay tsisy dikany ianao dikan'izay ka rehefa mahafantatra fa tsisy dikany aza miezaka miady am'le mpamorona aleo mitady any Yahosoa foana zay le izy de olo tendriamanitra hoe mitsangana de antsony anarany ary eko atao batisa anao ko sasanao afaka amin'ny fahotanao ary mitaky batisa am'izay rehefa avy ny antso any Yahosoa zany hoe zao ny ataonareo zay resy lahatra mitsangana aloha nareo de manatona any Yahosoa any amin'ny fiangonan'ny Yahosoa de manatona ny ziady anareo ho atao batisa ary ary antsoantso any Yahosoa ty am-piangonan'ny Yahosoa voninahitra ho any Yahosoa vi makaty amin'ny Yahosoa azy io fifaliam-be ao ty fanjakan'ny Yahosoa io fifaliam-be miantsoantso any Yahosoa satria manja beko tsara be ny miaraka amin'ny Yahosoa ay de hoe zay teo manja rehetra makaty amin'ny Yahosoa am'izay de tsy miasa saina tsony fa falifaly daholy am'izay miaraka amin'ny Yahosoa reva inantsika am'izay le teny Galatiana fa mazava-be zay ny teny rehetra hoe miara amin'ny Yahosoa am'izay fa tsy mety tsony fiarana amin'ny didi folo fa tena nitozin'ny olona tao nareo Galatiana toko fahatelo efa kitsika am'izay le ndininy izy teo 23 fa fonitsy mbola tonga ny finoana Yahosoa zany le tenen'io fa hitantsika teo de voambo natao ambany lalàna isika ka voahidy ho amin'ny finoana zay efa naseho atoriny ny olombelona zany de tena tratrany hoe voambona voahidy tao ambany lalàna nareo raha mbola tsy tonga Yahosoa da ho an'zay niazakazaka nitandrina zany de zay ka le hafa firina resana tam'zany etany Israely efa nampianariko tetsy fa tsy ny Amerikanina ny sinoa ny Anglisy fa zareo samy tao Israela ihany de zao io izy no niambona raha mbola sy tonga Yahosoa andiny fefatra amby roapolo am'izay de teny gasy mazava anke zao fa de nefa ny adalany zay olona tsy teo bogosy io ny tena marina fa rehefa mateo bogosy any no tena marina de tena menoa zao teny zao de bogosy tsara mihitsy alasa belle fille anao rehefa avy manja kely dao rehefa miaraka amin'ny Yahosoa satria maninona tsy mahay manota intsony lasa tena mahafinaritra ane zany zany ny tena tsara indrindra am'ty tany ty zany hoe olona tsy mahay manota tsony zany ary zany ny tokony azakazanao tendance mondiale zany am'izao fotoana zao tsy manota intsony ary manarany ziady rery any mavita manao zany am'ty planeta terre nareo ty ary aza mialina tsony efa mamahenao zany fa tsara gne zany azany tsy azo angalarina tahaka fa zata tsy ho hainareo mihitsy an'zany satria asan'Andriamanitra lehibe ny manao an'izany de toy izy atsika koa ny lalàna dia ampitaizantsika tao amin'ny ho ao amin'ny Yahosoa zany hoe raha mbola tsy tonga zany Yahosoa de nitrotrona tao amin'ny lalàna hoe de ianao zany le zazakely trotrona de ny lalàna le tipinao mibersena ohatran'izao
de le olombelona le nitrotrony de lalaovana zay hoe lalàna zany le olombelona mitsangana ka iny lalàna iny toe-piasa andevo ka zaiko zay na toe-piasako hoe iny mpitaiza ka nympitaiza nge zany labaolina zany hoe io didy fosy lana mose zany a de fanekena azy lazany hoe labaolina tam'zany a ho mpikarakaraan'le olo hoe mifehan'le lalàna mifehan'le olona mitaizan'le olona ka ny mpitaiza tam'zany fotoana zany ohatra ny hoe mbola tsy eo ny tomponanaka de ny labaolina mpanao an'zany atra mazava-be zany za tsy miteny hoe ny didy folo de labaolina fa sary le izy mazava-be teny mpitaiza ny lalàna any hoe naka am'plasina labaolina izy raha mbola sy tonga osoa ka ianao hoe zany mbola hipetraka am'le labaolina foana mandraka androany mba mieritrerety ny labaolina rehefa tonga ny ray aman-dreny a eo ianao ny labaolina fa lasa makany am'ray aman-dreny ny sasandray a efa tonga ny ray aman-dreny mbolina ny labaolina ihany ny atao bizo mandraka androany nareo mba mieritrerety tena gaga misy ntsika hoe inona ty mahazo an'ty olombelona ty koa ny lalàna de mpitaiza atsika ho ao amin'ny aosoa de mba ho amarina noho ny finoana isika hoe no amarinina fotsiny zany tam'izay sary zay ay raha mbola sy tonga zany aosoa de nididy fosy lana mose no nitaizana teo a fa ho amarinina am'izay anao rehefa amin'ny finoana satria mazava-be fa tsy misy olona ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna zay aloha de mazava-be mihitsy zay efa hainareo mpitandrina lalàna zany fa za tsy miditra am'zany fa hoe natao an'izy le didy folo zay fotsiny laiko a de aza miditra am'zany tso manomboka an'izao zay teo bobosy de tezy ho belle femme na belle fille aza miditra am'zany hoa ianao fa tsy mety ho io eny eo am'izay ny 5 fa ity vao tena bogosy am'izay tsy manaraka an'ity fa rehefa tonga ny finona rehefa tonga zany eosoa de tsy fehezin'zay mpitaiza intsony isika re olona dia zany hoe miala teo fa tsisy lavana any intsony tsisy mifehany tsy mifehtsika etsony iny miala teo ny didy folo sy lana mose dikan'zay tsy mifehetsika etsony iny fa inona am'izay no mifehetsika lalàna ny eosoa am'izay no mifehetsika zay le hoe zay kosany a de eo ambany lalàna ny eosoa lalàna ny eosoa no mifehany zanak'andriamanitra rehetra Korintiana voalohany toko fahasivy angamba ny zay ndiny faraiky amby telopolo dasy hoe tsy evokela zay izy hoe rehefa tonga de zay kosany eo ambany lalàna ny eosoa zay hoe izy izy aminy Korintiana voalohany toko fahasivy andininy fa raiky amby roapolo mihitsy nisy tsy diso le teniko teo Korintiana voalohany toko fahasivy andiny fa raiky amby roapolo a zay hoe zay ambany lalàna ny eosoa ka lalàna ny eosoa no mifehany efa tsy didy folo tsony ary zao rehetra tena sambatra ane zany fifalinany tsisy ohatra zany eny tokana hoe didy folo natokanao any zanak'isera re tondra azo amin'ny tany kanana de point c'est tout fa kosany a amin'ny eosoa am'izay ny teny izy a Korintiana voalohany toko fahasivy a andininy fa raiky amby roapolo zay tiany mifehny lo ato amin'ny eosoa amarana antsika ny teny a tam'izay tsy manana lalàna de ton'izay tsy manana lalàna koa kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna n'Andriamanitra ao fa ambany lalàna ny eosoa ambany lalàna ny eosoa ny ato amin'ny eosoa zay ka de zay ny amarana ny fotoana atoika fa voariantsika izy am'izay tsisy hipetraka ao anatin'ny didy folo tsony fa tena mijanona mpanota mandrak'izay ao ianao zatra tsy natokanao ny ipetrahanao ary nampiady anao sy ny jiosy ange hoe zany hoe mbola tazomanao an'io efa tsy fehzy indritsontsika fa ao amin'ny eosoa am'izay a de mitazona lalàna ny eosoa tsika fa tsy mitazona ny didy folo tsony a manaraha ny eosoa am'izay fa izy ny tena izy a de zay noho ny amin'iny hoe didy folo nampiady tamin'ny jentilisy eo zay natonga ny eosoa namono an'iny noho ny eosoa mihitsy ny didy folo zay zany lesony atsika manaraka ndrindray hoe tena ny vonoana ve ny didy folo a zay ndre ny resakitsika zao a tena ny vonoana eosoa fe ny didy folo a ka io kosa izy mampisaraka ny jiosy ny jentilisa vony vakitsika teo normal raha vonoana zay lesika manaraka eo tsy lo arivavaka amarana fotoana am'izay de samy tena eosoa ndray atsika dada mariava ao tsotra betsaka noho ny amin'ny hatsaran'ny teninao tena faly mandre ny teninao e tena sambatra mihitsy e ravoravo manana zao fampianarana mitondra fiainana mandrak'izao zao taio aza ny teny dada iavao taio ny fampianarana rehetra
hitondra soany zay rehetra miaina izao ary fiainana mandrakizay tsy fifaliana ho an'izay mandeha. Mamalivavaka dada Mariava, vonjeo ny olona mba tsy ho faty intsony fa tena ho avitra miaraka aminao Iosoa ho anao amin'ny voninahitra mandrakizay. Amin'ny anarany Iosoa no zavatra dada Mariava. Amen. Dia izay indray ny fiarahantsika tamin'ity anio ity no veloma mandram-piona mandra-presika indray amin'ny manaraka veloma tonga.